Rahampitso no hankalaza ny 7 taona niverenan'ny fahazoana ny fahaleovantena isika eto Madagasikara. Amin'ny maha ankatoky ny fety ny andro dia tsy adinon'iro ray aman-dreny nampifaly ny zanany. Nisy sahady ary ny maraina teo no nitondra ny zanany tetsy Ambohijatovo. Ao anatin'ny volana natokana ho an'ny ankizy isika izao sady ihany koa ao anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena malagasy. Maro ireo ray aman-dreny no nisy Fety nampifaly ny zanany nanomboka ny maraina teo teny Ambohijatovo. Tobogan, machine, trampoline, maro ireo kilalao hita eto Ambohijatovo. Ny kilalao ny maraina fa ny fanaovana ny arendrina kosa ny hariva araka ny fandaharam-potoana n'ireo ray aman-dreny. Ao ihany koa ireo hijery afomanga. Arriva mitondra zazakely mandehandeha tanàna ihany. Teo amin'ny meteo. Teo any ampomanga eny mosy arriva fa misy tondra ankizy fa misakafo angamba fitainy ety daholo dia tondra zaza milalao satria ilay zazakely mba mila entina mitsangatsanga fa ny andray aman-dreny efa vita ihany. Tondra rendrina dia rehefa avy manao rendrina mody any an-trano araka ny fianakaviana. Fa ankoatra ny androany dia ny fanomanana sakafo fiaraha-mifaly amin'ny fianakaviana kosa no hanamariana ny fetim-pirenena Rahampitso. Tena hoe nanomana tsy dia misy budget zany fa miankina amin'izay eo ihany dia izay tian'ny ankizy koa fa ny ankizy ny mbola kely dia tsy dia hita hoe inona ny atao azy. Programme Rahampitso manao sakafo fa reradreraky ny alina. Misy ihany koa ireo manana fandaharam-potoana hijery ny matso lehibe izay tanterahan'ny folo alin-da eny amin'ny kianja ny mahamasina ny maraina. Ao ireo isafidy ny anaraka izany amin'ny fahitalavitra.